namoaka fanambarana ireo mpikambana ao amin'ny filakevim-pitantanany eo mita izay no fitian'ireo artista nambarany fa malahelo amin'ny barova ataon'ny ministeran'ny serasera izy ireo noho ny tsy fanajan'ny rafitra amin'ny feny eo mita ka nampilaza fa tsy makasitraka sy tsy maniry ny eo ambanin'ny fiahindra matolalantiana rakotondrazafy itsony mitaky ny anajanonana ny fifanarahana izay no siniavina niaraka tamin'ny orinasa manova no lazany hatrana nefa fa tsy misakana ny fampivoarana ny mpanakanto fampivoarana izay efa natomboka izy ireo ary efa nanaraka an'izany ireo mpitantana ny eo mida teo aloha aoka ory zareo tsy hikitikitika sy hamatitra ny eo mida itsony aloha ny ministera an-kolotsaina no mariandronanao fanambarana fa tsy misy tombontsoa azony zareo avy tamin'ny ministera hatramin'izay nateo andramatoa minisitra fa fanakorotanana zazahoana no nisongadina manazava ny antony na amohan'ireo fehi-kevitra ireo i Samuel Rasolofo manana maromaro ny zavatra efa nitrangy ohatran'ny hoe nifoanana ny AG tamin'ny février dia nefa io zavatra io zany ny fionan'ny artista anaovana tatitra rehetra sy hakana ny hevitry ny artista fa no nanaraka an'izany ohatra ny fanafoanana ihany koa ny fivorian'Sia tamin'ny volana Jona lasa teo dia ny fanaovana sonia n'ilay convention niaraka tamin'ny société manova tsy nisy fakana hevitry ny artista sy ny Sia mihitsy dia ny zavatra farany trangana teo zao tranga teo dia ny fibatany zareo ohatran'ny hoe barofo mihitsy zany ny base de données ny ODA izay misy ny renseignement momba ny nay rehetra ny données personnelles io izay misy mpikambana ny ODA mariko foana fa 7 arivo latsaka kely zay io données personnelles io dia tena saripady tokoa satria ny artista confieny izy io any amin'ny ODA zany ary mba hoe tsy tokony divulguena kosa na omena entité hafa le izy fa manjary mahasarotra ny artista